Zao moa no atao hoe takariva dimamba soa masoandro ety aviekoany tongavandre matokolo mahita fa tamin'ity gazety iny nahitako roapolo taona niaina natao anatin'ny aizana nisy dimamba soa masoandro teo moa zany dia nitady lalana izay hitanareo amin'izao fotoana zao fa vita soamatsara izy mininy ariva mihitsy tonga eto miaraka amin'ireo namana sy ny rehetrarehetra satria zay tonandro dia andro tonalina dia alina mahita an'izany betsaka mbola fampandrosoana takina ty amin'ny boribory tany fahadimy io tsy anavahana nizanizy betsaka ny fampandrosoana mbola takina eto ka dia eto dia milaza dia matofoloa milaza amin'Antananarivo fa amin'ny herinandro any ako dia eo amin'ny PDS vovona Antananarivo eo amin'ny ministry ny ati-tany fa tsy tokony atao tsy alokalofana politika ntsony amin'ny boribory tany fa tokony hidina ty amin'ny fokontany amin'ny fampandrosoana satria raha raisy hoe enina amby roapolo taona teo ina vao misy jirony tahaka izao izay mpanao lalàna efa latsa miditra amin'izay dia hita fatara ary mbola mafiso fa mbola misy efa-bolana vao mety hipetraka ny ben'ny tanàna vaovao ka eo anatrehan'izay zany dia mila miara-miasa ny commune urbaine Antananarivo ny ministeran'ny ati-tany sy ny fitsidara-pahefana ary indrindra eny amin'ny boribory tany ka ny olona mitondra fanovana ka raha mila fanovana ianao raha mila fampandrosoana ianao dia mila olona kingakinga sy havita zavatra zay angamba ny avatra fofoya amin'izao takariva isaorana daholo raha eo orinaritsaniarany asa na ny vady aman-jana zay nafovolamina tapitisa mety hoana amin'izao ary indrindra nanareo vahoaka izay mifampiantso sy nirahina nafana nanatanteraka izy